Bettelman. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tsy tokony ho resahany intsony ireo andin-dalàna hafa amin'ny fizan-dalàna momba ny zoam-pirenena malagasy mahakasika ny fizakan'ny filoha. Ny zoam-pirenena frantsay hoy ny mpandinika fiarahamonina iray. Mazava ny voalaza ny andininy faharoa amby 70 ka antso no ataony ho andro mpisehatra momba ny lalàna amin'ny fanarahan'izay. Tontosa atao amin'ny renivohitry ny masoandro ny fionambeny FFKM ho an'ny faritra Atsimo andrefana izay naharitra 3 andro. Isan'ny songadina ny fakakevitra natsarana ny fiainam-pirenena manoloana izao fotoan-tsarotra lalovan'izao. Any velany nivenan-dalana ny paramilitaire Wagner izay notarian'ny Prigojine rehefa niditra tany amin'ny faritra Atsimo andrefana ny Rosia. Isorohana ny fifandonana izay hitarika fandatsahan-dra be loatra no anton'izay fiverenan-dalan'izay. Ny antsipriandreo. Ny volana Jona taona 2024 ampifaliana trano tombo-kilasy tongovavy no hitsidiana indray. Ny tokantranonao amin'ny tialety tonga soa ato anaty fotoana ny fampahalalam-baovao ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny afarany anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy tokony ho resahany intsony ireo andin-dalàna hafa amin'ny fihezan-dalàna momba ny zoam-pirenena malagasy. Mahakasika ny fizakan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana ny zoam-pirenena frantsay hoy ny mpandinika fiarahamonina iray izay nanaovany mpanao gazety fanadiadina. Mazava ny voalaza ny andininy faharoa amby 70 ka antso no ataony ho andreo mpisehatra momba ny lalàna amin'ny fanarahan'izay. Teboka telo no nentiny mpandinika fiarahamonina iray nitondraina fanazavana mahakasika ny fizakan'ny filohan'ny zoam-pirenena frantsay. Rehefa mikasika ny lalàna manokana eto Madagasikara dia misy zavatra anankitelo tokony jerevana. Inona ny élément matériel, élément légal ary ny élément moral. Voalohany dia izao zavatra mitsanga fantatra fa ny président Rajoelina dia mizaka ny zoam-pirenena frantsay. Iny zany tosika hoe zavatra sy azo tapahitana iny ary sy azo ivalosana zavatra zay. Faharoa, ny élément légal dia izao araka ny article 42 dia efa majeur izy, plus de 20 ans, 18 ans no nangataka ny zavatra io. Dia nahazo an'ilay ataontsika hoe fizakana ny zoam-pirenena frantsay. Ary fahatelo dia hoe élément moral. Ny antony dia izao satria sy noterena izy, sy zazakely izy ary sy nolovainy io zavatra io fa nangataka izy. Dia le élément moral zany no manamarina fa tsy tokony ho resahana intsony le article 43, 45 sy ny 40 makany. Mitodika manokana aty Madagasikara mason'izao tontolo izao. Mahakasika ty raharaha ity raha ny fanazavany antony anaovany antsoavy pisehatra momba ny lalàna isan'ambaratongany amin'ny fanarahana araka ny tokony ho izy ny lalàna velona. Osika juriste rehetra eto Madagasikara, nampianatra ianareo ny mpianatra ny lalàna sy ny fampiarana azy. Dia hoe fataro fa ny androany vita mikasika ny zavatra ty fa inona no valeur ny lanjany lalàna eto Madagasikara raha ohatra ka sy appliquena araka ny tokony ho izy tia article 42 ho an'ny zava-misy eto Madagasikara ity. Misy enjeu be dehibe io na ny avenir Madagasikara aza dia misy enjeu amin'izay fotoana izay. Ary ataontsika hoe na izy tsara aza ny ACC ny fifidianana manaraka dia izao raha sy mahitsy ny fomba fitsarany ACC izay sony no anaiky ny voka ampifidianana atoato mikasika ny fifidianana ho filoham-pirenena. Izy sony nanaiky an'izay satria ity aza lalàna vakena fotsiny dia tokony mijanona amin'izay ny fampiarana azy tompoko. Raha ny fanehoan-kevitra ireo olombe avy any amin'ny tapany avaratry Madagasikara, diso fanantenana manoloana ny fizakan'ny filohan'ny zoam-pirenena frantsay robonina. Tsy azo heverina ho izy ireo ny iadiny filoham-pirenena malagasy izay mizaka zoam-pirenena frantsay ny tombontsoany Madagasikara amin'ny lafiny maro. Ary mialambohitra ny vahoaka jiaby narigny izo ary antena ka fa nagnarakaraka ty tafarafara somary na lahilo ihany satria fa ny heverinay fa mba olo mahitsy no itondra le firenena
mba olo managna azondamosigny tokana hitondra le firenena fa saingy tampoko misy zavatra miafignafy misy zavatra misitrisitriky any ambadika agny rehefa vamba amizay le raha kivy ny vahoaka karazagna raha hoe satroborindesy maty zegny jialy nahainy rehetry ny président république gasika managna hoe firazanana hoe vazaha zegny ny ambadika ao azovy koa manolo ho namagna raha toka misy hady ny ataony gasy hoe ndengatahiny amin'ny vazaha iady zegny amin'ny vazaha nefa anao zegny nefa izy de managna io nationalité vazaha io koa sarosatro zany le fidivagna raha zay satria fa haizany marigny ny misy izy am'izay fotoana zay iadiny gasy izy sa iadiny vazaha ankoatra izay famadihana tanindrazana no andikan'ireo olombe avy any amin'ny ilana avaratry Madagasikara ny fangatahany filoha malagasy ny zobenena frantsay mbola resabe araka zany hatramin'ny androany ny fizakan'ny filohany zom-pirenena frantsay ka andrasantsika ny amety ho toin'izay fa manoloana ny toedrara mavavay eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao nanao fanambarana ihany koa ny teo anivony RMDM nanandrodobe ny mpanohitra miaro ny demokrasia eto Madagasikara tontolo iara omaly isan'ny nomelohan'izy ireo ary notoeriny tsy fisihany fahalalahana amin'ny lafiny maro sy ny fahafahana maneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao andeha harantsika ny fanampanazavana mahakasika izay toerina hitanteraka ny fampiasana hery famoretana amin'izay rehetra maneho hevitra indrindra fa ireo antoko politika tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra mamory vahoaka mahazo alalana kanefa ampipoahana bombe lacrymogène manata-dranomaso araka ny article 42 roambefapolo amin'ny code de naturalité malagasy izay mahabe resaka ny olon'ny fitondrana de zao mihatra amin'ny olona naturalité ny maha very zo azy ka noho izany tsy ekena ny hisafoan'ny andry ny rajoelina ny tafaka malagasy amin'ny 26 jona 2023 ho avy zao satria efa lasa teratany frantsay tanteraka izy toerinay mafy fanapotehana ny fihariakarena ny malagasy maro amin'ny alalany delesta tsy misy fahatamperana manaky ty androany toerina hitanteraka ny fanesorana ireo tombotsoa toy ny fanesorana ny mpiambina ny filoha teo aloha président Marc Ravalomanana satria zony tanteraka io araka ny mahasemy président républicain sy ny lalàna zay mbola manan-kery eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao fa iazony fatotra vakina karatra vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity tontosa tao atsirabe omaly ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana sy vavaka ho an'ny tanindrazana izay no karakarainy teo anivony FFKM tonga tany an-toerana ny loholona Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga nanatrika izay fotoam-pivavahana lehibe izay andrinirina Randriamarisoa Kolo Antsirabe ny asabotsy fa 4 ny volana jona 13 lasa teo no natao teto amin'ny fiangonana FJKM ka mafavady fotsy Antsirabe ny vavaka fangataham-pitahiana ho an'ny firenena izay no karakarany fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM amin'izao fankalazana ny 17 taona fiverenany fahaleovan-tena ny Madagasikara izao fiangonana mirahina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena valina iloha hevitra nentina nandritra izao fotoam-pivavahana izao tanjona ho ny filohamparotry ny FFKM eto vakina karatra ny anjakan'ny fahamarinana tanteraka eto amin'ny firenena indrindra fa mahakasika ny fifidianana mba ho fifidianana madio sy mangarahara no atao izay andraisan'ny FFKM manjara ny fanaramaso izany amin'ny alalan'ireo andromaso izay apetraka isaky ny pro-pifidianana ty fanompom-pivavahana zay tanterahany ty moa dia fangataham-pitahiana ho an'ny firenena satria noho ny fahatongavany asaramanitra 26 juin kanefa koa tena vavaka ho an'ny fifidianana satria andray andraikitra ny FFKM ny amin'ny fanaramaso ny fifidianana ho avy io ny tanjona moa dia ny hoe anjakany ny fahamarinana mba ho fifidianana madio sy mangarahara ny fifidianana zay andalo eto amintsika Madagasikara mandray andraikitra ny amin'izay tandrefy azy ny fiangonana amin'ny mahampaminany azy ary amin'ny vavolombelona azy dia manaja an'izay tsy voazao koa hoe no nanao an'izany ny FFKM efa nisy zany tamin'ny fotoanandro andromaso FFKM ary efa ezahana ny ametrahana azy isaky ny bureau de vote dia tokony misy tena ny FFKM hatrany hatrany araka izany dia totosa teto amin'ny fiangonana FJKM ka mafavady fotsy Antsirabe ny asabotsy lasa teo ny fanompom-pivavahana iraisam-pinoana vavaka ho an'ny tanindrazana izay nataony FFKM
ary tsikaritra fa tsy tazana nandritra izao fotoam-pivavahana izao ireo tompon'andraikitra sy olom-boatendry ary olom-boafidy teto amin'ny tanàna Tsirabe. Ankoatr'izay fotoam-pivavahana goavana ny totosaina atao amin'ny faritra vakina karatra izay dia totosa atao amin'ny renivohitry ny masoandro ihany koa ny feonambeny FFKM ho an'ny faritra atsimo andrefana izay naharitra 3 andro. Ankoatra ny fifanakalozana eo amin'ny sambokambana eo anivony FFKM manisy ihany koa ny afaka-kevitra entina natsarana ny fiainam-pirenena manoloana izao fotoan-tsarotra diavo ny firenena malagasy ankehitriny izao. Bonhomme Maëlysée Kolo Toliara. Ankoatry ny fametrahana ny fahamarinana sy fanamafisana ny fiombonana anatiny sy ivelan'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, isan'ny zava-dehibe ny vohitra nandritra ny fihonam-be FFKM natao tato amin'ny faritra atsimo andrefana ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana rehetra hisy eto amin'ny firenena. Satria milaza ny fiangonana ny hoe tsy hisy fandrosoana eto amin'ity tany sy ny firenena ity raha tsy misy iny fahamarinana. Dikan'izany dia andray anjara tanteraka, andray anjara mavitrika ny FFKM amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana mba ahatonga ny vahoaka mba ho afa-po amin'izay voka-pifidianana miseho eo, ary mba ahatonga ihany koa ny FFKM ho afaka miteny hoe nahatanteraka izay tokony nandrasana taminy ny fiangonana. Dia zany no antony ijoroan'ny FFKM amin'izany fanaraha-maso ny fifidianana izany mba hahatongavana any amin'ny fahamarinana. Isan'ny ny vohitra nandritra ity fihonam-be FFKM ity ihany koa tamin'ny fakan-kevitra ny arana tamin'ireo mpanao politika sy ny herivelona rehetra ato amin'ny faritra ny fitarainana amin'ireo olana mianjady amin'ny sarababem-bahoaka. Ny zavatra tena nisongadina tao anatin'izao fihonana izao dia ny famborahan'ny olona izay tena maharary azy. Misy ny lafiny sosialy, eo ny tsy fandriam-pahalemana, eo ny fitonglanan'ny fiainan'ny tsiraray avy na ny fitondrana ny fiainan'ny tsiraray avy, hafa ny hitondrana ny manan-katao, hafa ny hitondrana ny madinika, ary dia tsy voajery fa anjorom-baleny foana ihany ny madinika nisongadina teto izao zany. Ny anankiray faharoa ihany koa ny lafiny ara-toekarena, ireo fifanarahana amin'ny fitrandrana maro isan-karazany tsy tsapan'ny aty fotony izay mba tombontsoa azo avy amin'ireny, fa saiky miakatra any amin'ny foibe any avokoa izay tombontsoa azo avy amin'ireny. Indrindraindrindra moa raha amin'ny lafiny politika sy rafitra dia ny hoe mitangorona ao andreny vohatra ny tombontsoa rehetrarehetra, ary zany indrindra moa no ndradradradrana ny amin'ny resaka décentralisation tena izy. Zava-dehibe ho ireo mpandray anjara ny fisian'ny sehatra ahafahana maneho hevitra toy izao, indrindra amin'izao fotoana sarotra lalovan'ny firenena izao. Misaotra andreo ray aman-dreny FFKM mandray andraikitra tonga mijery sapatra mihitsy matsaka hevitra amin'ny fijerenany hoe ahoana ny hitondrana ny firenena. Fa eto tsy ndriko mafy mihitsy satria fiainam-pirenena no jerena afiary foana ny lalàna. Raha miatra lalàna io atiarintsika io zavatra rehetra voasoratra amin'io lalam-pandroenana io fa mandamina antsika ihany koa io, fa tena tsisy fanarahan-dalàna eto. Ny azoko ambara aloha miaraka mikasika an'ilay fihonana androany teto amin'ny FFKM teto Toliara zany dia azo lazaina hoe tsara ny nisiany satria mihazakazaka ny raharam-pirenena. Tsy Tananarivo raika ane Madagasikara ka zay resaka tenen'olo ao Tananarivo ao dia izay ny marina. Ka nisy nahatsara azy zany le hoe nidinany FFKM aty amin'ny district, aty amin'ny faritany mba hitondrana le hetahetan'le vahoaka aty amin'ny faritany. Ny nangatahako moa zany araka tsy avao nangataka fa efa fangatana fa ely fa no amafisina teto amin'ny fikanando aty hoe raha ny tena marina faritra Tsimondrefana midadasika ary manana district efatra ny bara ka rariny sy hitsiny raha ohatra ka hoe omenana ibara io faritsina io ho an'ny Ankazoabo, Sakaray, Beroa, Benentsy tokony hatoka faritra raiky satria io avao zany no matetika hoe ohatra ny tany lavitra andrena ny district reo. Ino moa ty hoe fikanondona ataon'ny FFKM dia napetraka atao zay fangatana zay mba ho voisina sy hambafisina fa tokony haleo tegna ny faritsy bara mba hamoramora fampandrosoana. Andrasany rehetra araka izany ny vokatry ny fankan-kevitra izay hoentina eo anivon'ny fihonam-be FFKM nasionaly.
valitsika eo ny mahakasika izay fionambe sy fotoam-pivavahana zay ny karakarainy ny teo anivo ny FFKM izay fa ny tontolo ny fampianarana omaly tolakandro no nivoaka ny voka-panadinana CEPE ho an'ny farim-piadidim-pampianarana mahajanga voalohany ny ena 100 ny voka-panadinana tamin'ity taom-pianarana ity raha hoanina tamin'ny taondasa izany hoe mandidina ny 170 Anja Robert Kolo mahajanga. 170 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny voka-panadinana CPE ho an'ny farim-piadidim-pampianarana ny mahajanga voalohany izay nivoaka ny tolakandro ny sabotsy 14 ny volana Jona. Nahita-pienany 10 isanjato io voka-panadinana io raha oharina tamin'ny taondasa raha ninambara ny chef Cisco ny mahajanga voalohany. Raha ny vokatra moa zany dia manome 71,68%. Raha oharina tamin'ny taona lasa izy io dia 80,65. Zany hoe netretratsika hoe ny ena 10 isanjato eo. Ny zava-misy mety maromaro ny zavatra mety mahatonga an'io. Voalohany amin'izany mety korta io, mety hoe le promotion an'le mpianatra tamin'izany mihitsy no mitovitovy ny voany. Misy koa indraindray mety tsy dia nazatra, misy sujet mety tsy dia tena nazatra an'le mpianatra zay nanazarana azy tany am-pianarana dia mihoatroatra izy somary misadekatekatra ihany nefa n'le sujet tsara ihany. Zany raha oharina zany amin'le tena fipetraka an'le sujet ilay niveau mpianatra dia azo atao hoe tsara ihany satria nisy taranja somary mavesabesatra ihany nefa mbola niezaka ny mpianatra rehetrarehetra ny ohatra n'izay zavatra zay dia zay no lazaina hoe azo lazaina fa mahavelom-bolo ihany ny voka-panadinana oharina amin'izay zavatra zay. Mpianatry ny Sainte Jeanne d'Arc 1 no nitana ny laharana voalohany sy faharoa tamin'ity voka-panadinana ho an'ny Cisco ny mahajanga voalohany ity. Afaliana tanteraka ho an'ireo afaka sy ho an'ireo ray aman-dreny. Faly be afa indrepandea afaka naka dia tonga dia afaka. Afaka. CP. Faly be. Afaka fa faly. Faly be. Afaka. Nanahirana be mihitsy le mijery anarana. Mifampitetely be dia mifampisotosotona. Tadiavina amin'ny numéro foana. 2,4 tamin'ireo mpianatra 2,750 tonga niatrika ny fanadinana CPE noho izany no afaka ho an'ny teto amin'ny Cisco ny mahajanga voalohany. Fandroan'ny tolakandro no nentina ny azo ano Juin nofo mangatsika ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Remy Jauzon rehefa nomembonahitra teny amin'ny anteny meram-pirenena izay notron'ireo solombavam-bahoaka sy mpanao politika maro tamin'ity androan'ity Hilary Nasoloniany. Solombavam-bahoaka amperinasa azy teny amin'ny anteny meram-pirenena no nandrasana ny nofo mangatsika ny Remy Jauzon. Teny ihany koa no nanomezam-boninahitra azy farany izay notron'olo manakaja solombavam-bahoaka ary mpanao politika maro. Ho fanomezam-boninahitra ny Matiankoho notolorana azy ny mari-boninahitra Grand Croix de 2e classe ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity izay efa nahazo ny commandeur de l'ordre national, ny officier de l'ordre national ary chevalier de l'ordre national. Ny tolakandro teo no niala tety amin'ny anteny meram-pirenena ny nofo mangatsikany rehefa vita ny fanomezam-boninahitra azy. Nentina ny azo anantsohy ny razana faritra no tataniny ary nahavitany ny mandat miisa 5 ary levenany ihany koa. Ny fianakaviam-beny Kolo TV FM tarihan'ny filompanorona sy ny tale jeneraly moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany hatrany dia izay ihany koa no hoentsika miala sasatra kely vetivety ao anaty dokafohy ny ambiance teny anosy sy ny mandidina ao anatin'izao fa 20 ny volana Jona izao indrindra ny afo manga mahazatra amin'ity fiomanana amin'ny fahaenina 20 ny Jona ity eo ihany koa ny vaovao mahakasika ny fahatongavany arendrina teny anivo ny KM ny fizarana arendrina ao anatin'izao fiomanana fahaenina 20 Jona izao apany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Get
mamena ny arabatra ny tombo-kilasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao an'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia tonontosandroany ny andiany fahatelo ny arendrina malagasy etsika izay karakarainy ny IKM na ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy isaky ny 5 ny volana jona toy izao taorian'ny fizarana arendrina zy vatomamy ho an'ireo ankizy teny anivo ny fokotany an-tsahavola araka izany notohizana tamin'ny fitondrana arendrina teny manodidina ihany koa ity etsika ity ny arendrina malagasy tamin'ity taon'ity izay niarahany IKM sy ny fandarana kolotsara izay vokary ny fahita lavitra kolo ihany koa andao rahantsika ny fanampanazavana makasika izay. Rendrina taratasy etsika entina kalazana ny fiverena fahaleovan-tena Madagasikara izay karakarain'ny IKM isaky ny 5 volana jona etsika entina namariana azy io ary indrindrindrindra entina ihany koa manampy ny ankizy ety manodidina ny IKM zany hoe fokotany an-tsahavola izay araka andehanao arendrina aminay teo efa nisy fizarana arendrina fizarana vatomamy ho an'ireo ankizy dia misy mpitsoka mozika ihany koa araka aminay andeha hiaranao arendrina rehefa avy eo. Tamin'ity izy ny azanay natao maromaro arak'izay tratra zany hoe ny ankizy eo amin'ny 200 isa eo no nizaranay arendrina sy vatomamy. Ty etsika tamin'ity andiany 17 sy 4 ty etsika niarahana tamin'ny fandaharana kolotsara ny artel Madagasikara dia ny fitoerana kolotsaina malagasy moa mazava ho azy ary ny fokotany an-tsahavola. Ho avy eo tsika rehefa avy eo makasika izay ambiance teny anosy sy ny manodidina makasika ny afomango izay rehefa vonona ny sary fanohizantsika ny fampalalam-baovao an'ity ala ity dia ny fokotany Verezambola sy ny fokotany Tsiafa ao anatin'ny distrika n'Antsirabe voalohany no nisitraka ny etsika didipotra fahobe izay nataony antoko malagasy miara-miainga atao amin'ny faritra Vakinakaratra zaza manodidina ny zato no vita soavina maimaim-pona atao amin'ireo fokotany ireo ary tanjon'izao etsika izao ihany koa ny fanampiana sy fitsonjovan'ireo mpiarabelona indrindra eny anivo ny fokotany samihafa manoloana ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Zazalahy kely manodidina ny zato mahery no vita soavana maimaim-pona tetỳ amin'ny fokotany Verezambola sy ny fokotany Tsefa atao anatin'ny commune Ambodivohitra Antsirabe distrika n'Antsirabe voalohany. Etsika didipotra fahobe izay no karakaran'ny antoko malagasy miara-miainga ary efa fanao n'ity antoko ity isa-taona rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tahaka izao. Mpitsabo efa zadra rasy avy nanantanteraka amin'ny fanaovana didipotra no nanantanteraka ny etsika ary tanjon'ny antoko MMM ny fanampiana sy ny fitsonjovana ny mpiarabelona indrindra fa ny vahoaka malagasy sahirana eny anivon'ireo fokotany raha ny fanazavana avy amin'ny lolo Madagasikara. Iny mba anjara biriky nataonay satria samy mahafantatra ny gasika ny fahasalamana dia mba hitsonjovana ny mpiarabelona. Dingana lehibe io zavatra natao io androany amin'ny fiainan'ireo zatovolahy ireo ary maniry izahay fa tsy ho elafery ireo ankizilahy ireo mijery azy teo ary dia hisaotra manokana amin'ireo namana dokotera izay fanometanana nanantanteraka izany asoavana izany. Ifantoka tanteraka amin'ny asa sosialy sy ny fanabeazana indrindra fa ny fahasalamana ny antoko MMM ho iatrany ity lolo Madagasikara ity mba hafana manala ny fahasahiranan'ireo vahoaka ary miroso makany amin'ny fampandrosoana. Ny antoko MMM dia fantoka amin'ny resaka sosialy manodidididina amin'ny resaka fahasalamana io ny reny sy ny zanaka mbola misy zavatra ho ataonay amin'izany. Mbola misy ihany koa mikasika ny fampianarana satria tsy misy firenena afaka mandroso raha tsy milamina tsara ny resaka fahasalamana sy resaka fampianarana. Na tsy aro fampiasarana tanteraka ireo ray aman-dren'ireo zaza izay tonga nitondra ny zanany natao asoavana nandritra izao etsika izao. Raha ho anay manokana aloha zany amin'ny maha hoe atao hoe aty amin'ny toerana misy antsika zao zany tsy dia misy fidiram-bola firy aty fa karazana fambolena sy fiompiana sy ny bola madinidinika kely miditra lavanandro ngamba no entina manao izy dia tsy manana fahefana manao an'izay didipotra hoe akalazaina be izay no ty izy hoe tsotsorina mihitsy ilay izy fa tsy dia manana fahefana firy intsony ohatra tamin'ny andronay tamin'ny taloha zany. Amiko manokana aloha zany tsary dia mbola nahita firy ohatr'izao roa taona zany anay zao tonga teto dia midroso tamin'ity anie vao tena nahita fiahinan'ilay olona aty ambanivohitra ity zany amin'ny resaka ohatr'izao dia izay no ohatran'ny mba mitondra fifaliana ho anay ray aman-dreny aty
zava-dehibe aminay indrindra sy ny atoko izay miara-miainga mihitsy manao an'ity zavatra ity dia misaotra indrindra. Nahafinaritra tena nahafa-po. Efa nanana eritreritra dia ke moa mba nisy ity zavatra ity dia tena irinay mba misy mitsoy dia tena fanavotana ny naharitra 2 andro ity hetsika didipotra Vaovao izay nataony antoko malagasy miara-miainga teto amin'ny fatrifakina karatra ity ary ny boriboritany Mazorivo Avarabohitra sy ny boriboritany 4 atao anatin'ny commune Ambonivohitra Tsirabe distrikana Tsirabe voalohany no nisitraka izany. Ao anatin'izay famoran-jaza izay hatrany satria fotoanany ihany koa zao dia ankizy lahy 2 taona no mihoatra misa 100 no nisatarana ny famoran-jaza. Vaovao maimaim-pona atao amin'ny boriboritany Ankiriry Toamasina tamin'ity androany ity. Hetsika izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ho fanampin'ireo ray aman-dreny manana zazalahy tokony ho firaina manoloana ny fahasahiranana mianjady ny isa tokantrano ankehitriny Jerinora Zafimanana Kolo Toamasina. Hetsika mahazatra fanao ny antoko malagasy miara-miainga manerana ny Madagasikara ny fanampina ireo malagasy mpiray tanindrazana ho an'ny teto Toamasina no santarina ny tolotra famoran-jaza Vaovao no sady maimaim-pona teto amin'ny boriboritany Ankiriry nandray anjara mavitrika ireo mpikatroka malagasy miara-miainga. Natao androany moa zany dia famoran-jaza Vaovao izay iarahanay miasa amin'ny antoko malagasy miara-miainga na fantatry ny maro hoe MMM dia natao moa zao hetsika zao mba hanalana ny fahasahiranany ray aman-dreny tia hamorany zanany dia natao hanaraka izay tena fenitra izay takina amin'izany famoran-jaza zany zay moa ny antony nahatonga le hoe 100 aloha ny androany fa nokafana izy ity androany moa zany boriboritany aty Ankirihira izay natao atao amin'ny école privée Alnaja izay hitantsika eto moa tonga marobe ireo ankizy namaly ny antony ray aman-dreny moa indrindrandrindra nitondra n'ireo zanany nanao an'izay famoran-jaza zay. Amin'ny mahateknisianina anay izay tena nametraka mazava tsara mihitsy hoe reto ny fanafody izay hilaina izay hoe mba ho tonga amin'izay fenitra takina izay dia namaly ny antso moa zareo isaorana manokana moa président Hajo Andreny Enervelo namaly izay hetahetanay izay mba tsy ho kitoto zany le zavatra atao fa tonga amin'izay norme mialatsiny amin'ny teny baiko hoe tonga amin'ilay norme takina amin'izay famorana izay. Ray aman-dreny ny safidy misy moa le hoe à l'américaine hoy zareo tsy mandeha raha le izy no afaka manao kilaoty ny zaza miala avy eo no afaka mandeha tongotra tsara tsy mila hoe batibataina na zavatra ohatr'izany fa afaka izy ihany mitondra ny tenany. Dia misy ny tsotra izay nahafantarantsika azy hatrizay dia ny imo samy manana ny safidiny na hoe préférence ny ray aman-dreny ohatr'izao ny anaovana le famorana dia ezana ajaina izay le safidiny ray aman-dreny. Dia ny cible anay tamin'ity moa zany dia ny ankizy mihoatra ny 2 taona hoe 2 taona miakatra zany 2 taona miakatra zay no cible anay tamin'ity. Hitasotra teny amin'ny endrika ny fifaliana ireo ray aman-dreny mananjanakalahy ny sitraka ny forazaza maimaim-pona. Voalohany indrindra aloha vidim-piainana efa lafo dia sahirana be raha ohatra ka hoe dépense hoe manokana zany fa raha misy Vaovao ohatra zao moa misy miorganiser ohatran'izao dia tena opportunité ho an'ny sahirana zany le izy. Mankasitraka indrindra ho an'ny antoko MMM nanao izao zavatra zao fa tena manampy be fiarahamonina le izy dia manampy ny sahirana ihany koa saotra indrindra. Dia faly mihitsy aloha fa ny fiainana efa raha malala dia mankasitraka ny antoko MMM fa tena afa-po. Za tsy dia nisafidy loatra fa zay nahavita ananazy foana zany tena nikasaiko fa tsy dia hoe na américain na gasy rehefa vita dia zay. Tsy manao fety loatra fa nizaza foana mpifaliana dia zay fa ya. Vidianana kilalao mahafalifaly anazy dia mena sakafo zay tiany. Ya. Saotra betsaka. Misaotra anjareo le mpikarakara zany amin'ny fagnanaovana ananjy maimaim-poagna satria le fagnanaovana ananjy zany amin'izao mila vola dia olona zao sahirana zany dia mankasitraka anjareo le nikarakara anazy. Dia na pahitana aloha dia nagnamevagna fahasahiranana neny pora be ka. Satria fa zavatra mbola iasana aloha igny nefa nataonjareo aloha le raha dia saorana eram-po eransena le mpikarakara. Ya misaotra besaka nareo ziaby na ny dokotera namora indrindra fa nareo nagnotro dia isaorana eram-po eransena satria fa raha ny fahasahiranana zao dia hita fa sy vita selasela raha amina vola fa na memem-poagna nareo
dia saorana eram-po eransaina ary saorana koa zagnahary itetiny boribory-tany rehetra eto tomasina ny antoko malagasy miara-miainga mandritra itererenina ity anampy ireo ray aman-dreny amin'ny fanalefahana ny fahasairanana ka ao amin'ny boribory-tany morarano ny fotoana manaraka amin'ny herinandro ambony vita izay ny fanapahana dia andao hiarafaly entina vetivety eny anosy sy manodidina ianao ianoka ao anatin'ny ambiance teny atoerana sy ny afimanga tamin'ity 5 ny volana jona ity teny atoerana ny mpanao gazety Ilarina Solony Aina sy Andrina Tenaina tamin'ity androan'ity manarafinaritra ety amin'ny manodidina nanosy no misy anay amin'izao fotoana izao raha ny tatety atoerana fa indrindra ny manodidina ny rano nanosy dia tamin'ny efatr'ora sasany teo no efa voronlanina ny olona ny fianakaviana namonjy toerana hijery izany afomanga sy anao arendrina ankalaza izany fa 13 taona nahazo Madagasikara ny fahaleovan-tena izay milama amin'ny ankapobeny saingy misy ihany ny fitohanany fifamoivoizana noho ny amaroan'ny olona sy ny fiara nivezivezy andeha ankalaza izany fa hitsena izany fa 20 jona nahazo Madagasikara ny fahaleovan-tena izany fianakaviana maro teo no tonga anao ny arendrina sy hitsena izany fa 20 ny volana jona izany ka eto akaiketo misy rem-pianakaviana sy miaraka ny ankohonany hijery afomanga sy anao ny arendrina miarabanao raha ny tety ny ankohonana ray manontolo mihitsy ny tonga ety amin'ny manodidina nanosy hijery ny afomanga nareo zao avy aiza avy amin'ny Fianarivy efa fanao ve le makety rehefa 20 jona tahaka izao sa hoe manahoana ny programme efa programme anay makety isa-taona mitondra ny ankizy mba mitsangatsangana sy mijery afomanga nanahoana ny lalana embouteillage be saika tsy tonga tety izay efa niala aloha fa tena embouteillage be olona be zany hoe araka ny efa fanao dia miezaka foana tonga ety miezaka mandeha aloha foana izay ina mampiavaka le hoe mahita afomanga ihany na manodidina ny fianarana fa hoe nisafidy ny akety mihitsy nisafidy ny akety izay satria mba ety akaiky dia mba mahafinaritra ny ankizy nanokana fotoana nanokana vola nanokana fotoana mihitsy zay dia mba hoe hitondra ny ankizy mandehandeha dia efa niomana tsara anaraka ny afomanga ny arendrina sy ny ambiance rehetra tamin'ity aliny 20 jona ity sika rehefa avy eo fa tsy ahivina ihany fa raha pitso amin'ny sivora sy sasany maraina no anomboka ny matso lehibe araka ny efa fanao izay hotanterahana eny amin'ny kianjany Barea Mahamasina andao ary sika ihany ko ao anatin'ny afomanga sy ny arendrina tamin'ity alina ity mahafinaritra ny mahita reny sary reny tsy mitolefika ny malagasy miezaka miarina ary mitraka ary tsy mitolefika na eo aza ny fahasairanana mianjady ny isa tokantrano amin'izao fotoana izao fanohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny diala ity niakatra fitsarana ny raharaha fankalazana ny 70 taona ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'izao fotoana izao antony tsy fifanarahana eo amin'ny apino rotota tsy nisy ihany koa ny fakakevitra tamin'ireo filakevy mpitondrana ivelan'ny fohibe ny fiangonana Jesosy mamonjy izay niteraka ny tsy fifankazahoana fitianokoloana mitoy ny disadisa mikasika ny raharaham-piangonana eo amin'ny Jesosy mamonjy ankehitriny tsy mitovy ny hevitra mikasika ny hetsika fankalazana ny 70 taona ny fiangonana ho an'ireo mpino hetsika koron-drano sy 17 hektara tsy nisy ny fakan-kevitra avy amin'ny filan-kevim-pitantanana hafa izany fanazavana hatrany vokatra zavatra zany hatramin'izao dia mbola tsy maro toerana ny filahakevim-pitondrana voafidy
tamin'ny 9 jolay lasa teo iny nanao fanambarana fa anao fankalazana ny 60e na 20 taona ny fiangonana Jesosy mamonjy fa ny tsy mahamety azy dia ny olana mbola mipetraka eo amin'ny fiangonana ary na ny fanomanana an'io aza dia tsy nisy dinika taminay sivola fa nataotao foana tany zay mariako eto fa ny filakevim-pitondrana ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanapahan-kevitra ny anaovana zany 20 taona fankalazana 20 taona zany. Manoloana izany niakatra fitsarana ny iraraha miempotra ny fankalazana ny fetin'ny fiangonana raha tsy miravina ny disadisa eo amin'ny rontonta araka ny didiny voaka. Matomo zay tsy niditra amin'io zavatra io dia mazava loatra fa efa tsy makasitraka araka ny teniko teo tsy makany zay ary tsy manatrika an'io zay fa ny zavatra irinay ny fahendrena avy amin'ny zareo tokony andray fahendrena izy mba andamina tsara ilamina ny fiangonana mba tsy hisy tsony hoe ekipa be amin'izay fotoana zay dia manao fety milamina tsara to rehefa nanao fanapahan-kevitra io moa ry zareo tao korondrano zany tsisy dinika taminay zay kosa tsy nakasitraka dia napiditra tany amin'ny fitsarana dia ny hoe ny fankalazana ny 20 taona dia ahemotra amin'ny fotoana tsy voafetra miaraka amin'ny zavatra zay tokony ampiarana aminy ka noho izany dia eto aho zany dia manao antsoavo ho an'ny mpino rehetra manerana ny Madagasikara mba tsy ho lany vola foana ianareo fa miemotra io. Eritaona ty aorian'ny fifandomana tao amin'ny fiangonana Foibe Ankorondrano araka izany tsy nidravina ny ady tsy aivina ny tsy fankasitrana ny valin'ny fifidianana filopitarika ny fiangonana Jesosy mamonjy no nitarika ny tsy fitovi-kevitra teo amin'ny fiangonana. Maro ireo fifandonana tany amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy zandriny samihafa izay nitarika ny fikatona ny fiangonana hafa. Lafomba vaoafa maro ny programa Nana Maria ny Alliance Française Mahajanga sy ny association akitana ny hetsika andiany voalohany makasika ny festival de l'astronomie na ilay antsoina hoe tontolo ny akitana hetsika izay natao nandritra ny 2 andro tao amin'ny renivohitry Boeny izay nahaliana olona maro. Anja Robert Kolo Mahajanga. Fahombiazana izay no azo amehezana ireo mpikarakara ny hetsika festival de l'astronomie andiany voalohany izay natao teto Mahajanga nandritra ny 2 andro. Fotoana nahafahana nampita fahalalana maro mikasika ny tontolon'ny aikitana tamin'ireo mpianatra sy ny vahoaka ny Mahajanga izay nokarakarain'ny Alliance Française. C'est effectivement l'astronomie, c'est les constellations. Izay ny astronomie, ny tanjona dia ny fampiroboroboana ny siansa indrindra ho an'ny tanora eto Mahajanga. Ny hetsika anatin'ny 2 andro izay natao hijerena ny lanitra ary ahafantarana ny momba ny abakabaka. Le ciel et de découvrir l'univers tous ensemble. Voilà, dans le partage. Ny farimbona tamin'ny Alliance Française ny karakara ny hetsika ny association Aikintana. Nitsidika toerana toy ny SOS Village d'Enfants izay nafahanay nijery ny masoandro amin'ny alalan'ny télescope izany. Nanao ihany koa izay descente tany amin'ny université à Majunga izay niresahanay ireo vaovao farany mikasika ny univers sy ny zava-mitranga eto Madagasikara amin'ny lafin'ny astronomie. Ary nisany koa ilay observation izay natao amin'ny alina zany miaraka amin'ny télescope izay miobserve volana sy ohatran'izany ka tena hoe hita zany fa liana dia liana ilay olona amin'ny tontolon'ny aikitana dia afapo izahay tamin'ny zavatra rehetra natao. Akoatry ny conférence sy ny théâtre momba ny aikintana dia betsaka ihany koa ireo liana tamin'ny fijerena ny volana tamin'ny alalan'ny télescope. Dia mba te hijery télescope zany, zay zany tena nanita. Hijery volana zay teo. Nahita tsara mihitsy, nahita hoe misy cratère, misy lavadavaka eo amin'ny volana dia. Enfin zany hita amin'izay ve tena ohatran'izao izy en réalité. Tsy hijanona treo ny hetsika fa vonina trano ireo mpiara-miambonantoka izara ny traikefany. Un plaisir de pouvoir voilà partager avec le plus grand nombre et bien juste voilà. Afaliana ho anay ny mizara aminareo olona maro ny mikasika ireo kintana. Ny fijerena ny volana sy ny maro hafa ety amoron-dranomasina ety. Irika iray ampafantarana ny maro ihany koa ny hetsika fa afaka misitraka sy mahalala izany astronomia izany avokoa ny rehetra.
isan'ny tanjona ihany koa araka izany ny tondrana ny astronomia eny anivo ny fampianarana aty Madagasikara ary farany ny fikirakirana ny valandresaka samihafa miaraka amin'ireo manam-pahaizana malagasy frantsay aty Mahajanga. Malgaches, français qui puissent venir rencontrer les habitants de la région de Majanga pour parler astronomie. Ny 13 sy ny 14 ny volana jona no nanaovana ity festival de l'astronomie andiany voalohany teto Mahajanga ity izay nanasongadinana ny lohahevitra manao hoe Majanga sous les étoiles. Tonga tao anatin'ny zanam-pandaharana tantara entiny sampana fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo isaky ny alahady toy izao sika ny 14 oktobra 1709 Madagasikara izay tao anatin'ny fraisambe ny frantsay no namoronana ny hira sy ny sainam-pirenena malagasy mpahay mozika malaza hatrany amin'ny andron-dranavalina fahatelo i Norbert Raharsoa nanao ny feo ny hira-pirenena fity nokolona no mitatra ny antsiprian'izay. Ny teny, ny tany ary ny tantara ireo amin'ny akabeny no mahafirenena ny firenena iray izay nambarany akademisianina ara-tantara tamin'ny 14 oktobra 1709 izay nanambarana ny Repoblika Malagasy voalohany ao anatin'ny firaisamben'ny Frantsay nanomboka teo namoronana ny hiram-pirenena no iraina tamin'ny 19 jona 1709 efa mozika efa tamin'ny mpahay mozika mpampianatra mozika nalaza mihitsy i Norbert Raharsoa ary efa tany aloha tany efa tamin'ny andro farana valina fahatelo azy efa nisy mozika feokira nalaza tamin'izany fotoan'izany namboariny dia tatorina dia ino moa zany no nasiany Raharsoa feony kay Norbert Raharsoa no namorona ny feony dia iny ny tanindrazana malala iny ny chorale école normale Mahamasina no ngira azy voalohany indrindra tamin'izany dia ao amin'le mur de Villers moa tamin'izany fa école normale tao Mahamasina ngira azy voalohany indrindra. Fifananana miavaka no natao tamin'ny taona 1709 afana misafidy ny hiram-pirenena malagasy nazo ny larana voalohany tamin'izany ny ritanindrazana malala miisa 20 ireo hira natolotra tamin'izany fotoana nazo ny larana faharoa ny tononkirany Gilbert Ramiarson niova manaraka ny kolotsaina kristiana taty aoriana ny hevitra ny tononkira saingy tsy mbola niova izany hiram-pirenena izany na nisy aza ny fikasana tany aloha. Tadidiko tsara mihitsy efa niresaka taminy zany professeur Ratsimamanga anisan'ny tsara tamin'izany fotoana zany ireo olombe tamin'izany fotoana zany nazo faharoa zao dia hoe zanahary eo tahiny tanindrazanay any Gilbert Ramiarson dia raha tsy diso koa ny hoe ny fahatelo tamin'izany fotoana zany raha tsy diso dia ren'le hirany naliraka tifirinya le malaza hoe nosy tanindrazana ary raha mandinika tsika ao anatiny eo dia hoe zanahary fa tsy Andriamanitra izay nahary na raha zanahary fa zanahary ty Andriamanitra ty hevitra ataty aoriana hoe ny mpanjaka efa ny ambono Andriamanitra zay nga fa dia taty amin'ny fivavahana kristianina no somary namboarin-jareo lasa hoe tena le zanahary ohatrany tsy de nitenena fa hoe Andriamanitra fotsiny zany raha ny mikasika ny sainam-pirenena malagasy mitovy refy ny loko miisa telo maitso fotsy mena izay samy manana ny dikany ambadika mifanaraka amin'ny fiandrianam-pirenena tamin'ny repoblika voalohany fahafahana tanindrazana fandrosoana izany ny hevin'ireo loko telo ireo izay maneho ny mampiavaka any Madagasikara. Dia nisy moa zany zao nisy koa zany zao hoe ny faninanana izay nanaovana ny sainam-pirenena satria le saina no mariky ny ataontsika hoe tandindona zany ary nisy sary ao anatiny ao na ny lokony aza tamin'izany fotoana zany moa misy heviny dodolo moa ny loko rehetrarehetra fa tamin'le voanitsangana zany ny repoblika malagasy dia ny ao anatin'le tanindrazana ny lokomena ny fandrosoana le angamba araka ny fahitako azy le hoe maitso zany tena hoe misy fanantenana ho avy ary dia efa madio koa zany fa nisy heviny zany io zany ny tany ny ninona moa sy teo ny sainam-pirenena zany fa ny zavatra mariako kely fotsiny dia ny olona tsy miova fa ny eto amintsika miova saika miova foana na tamin'ny fotoan'andro azy raha nivoaka ny tanindrazana malala iny na ny président Ratsiraka aza dia efa nanany eritreritra hoe somary saika anova azy na hoe anamboatra azy hoe satria hoe
ohatrany somary feokira tandrefana le izy nefa de mijanona de mbola mijanona io ihany zany. Manana asina ny fanevam-pirenena sy ny sainam-pirenena raha ny fanazavany nalozora valitera tandindron'ny fiandrianam-pirenena na ny iram-pirenena na ny sainam-pirenena ka antony ankalazana azy ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iresam-pirenena ny venandalana ny paramilitaire Wagner izay notarihan'ny Prigojine rehefa niditra tany amin'ny faritra tsy moandrefa ny Rosia isorohana ny fifandonana izay hitarika fandatsahan-drabe loatra no anton'izay fiverenandalana miaraka amin'ireo tafika ireo izay raha ny fanazavana. Tafika miisa 5 alina no nentin'ny paramilitaire Wagner notarihan'ny Prigojine tao amin'ny faritany Rosia anohitra ny kamandiny miaramila Rosiana. Antony etsika raha ny fanazavana ny fitakinany rariny no ny etsika nataon'ny tafika Rosiana izay nahafaty olona tao amin'ny tobom-piady. Taorian'io nanokatra fanadihadiana isam-bolana mikasika ny mpitarika ny lehiben'ny Wagner ny sampam-piarovana FCB Rosiana. Ratsaivina niditra amin'ny faritany Rosia ny miaramila amin'ny Wagner tanjona ny ahafahan'ny vahoakan'ny Rosia ka nisy ny fanapohana fiaramanidina Rosiana iray manara-maso akaiky ny raharaany ao anivon'ny Maison Blanche amin'izao fotoana ary samy nanamafy ny fepetra iarovana ny sistaniny avokoa ireo firenena mpiray vodi-rindrina amin'ny Rosia ankehitriny. Tapitratreto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao ny safidy ny fahitalavitra kolo nanarana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity samitratry ny raha-pitsondray ary tomboky lasy tonga vaveloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.